ohatra ka efa mianatra aty États-Unis ianao na efa hoe aty États-Unis ianao amin'ny alalan'ny non-immigrant visa dia ihany koa hoe efa eo amin'ilay fanaovana an'ilay application hianatra aty États-Unis ianao dia tia fantatra bebe kokoa hoe inona avy ireo option rehefa vita ny fianarana, afaka miasa ve sy ny tariny dia zay no vidéo androany. Makasikasika an'izay ny vidéo androany fa nefany raha ohatra ka hoe tia fantatra na information izay mikasika ny hoe inona ireo option ho an'ny olona tsirairay avy izay manam-pikasana ny asa aty États-Unis dia raha ohatra amin'ny farany ary ilay vidéo. Araka ilay introduction kely teo dia ny vidéo androany dia makasikasika bebe kokoa no ny option ireo ankizy izay hoe mianatra aty dia raha ohatra ianao manam-paniriana mianatra dia tia fantatra hoe inona ny zavatra miandry anao rehefa vita ny fianarana dia inona avy ireo lalana izay mety horaisina rehefa vita ny fianarana dia izay no momba ny androany. Dia efa lazaiko koa hoe raha manam-paniriana ny afantatra momba ny information rehetrarehetra izay ahafahanao miasa aty États-Unis dia izay konkoa ny vidéo antsika androany. Fa tiako tsindriana hoe arakaraka ny situation iainanao sy ny situation misy eo aminao no mahamety sy tsy mahamety ny option izay ho ameko antsika androany. Dia anomboako anazy ny option voalohany izay efa malaza be sy izay mora kely indrindra afaka ataon'ny olona na efa aty États-Unis na mbola any amin'ny toeran-kafa any dia ny family based green card zany. Izy io dia ny fanambadiana olona anankiray izay efa manana farafaratsiny green card satria efa permanent residency izy aty États-Unis na hoe manana an'ilay citoyen. Tsy azavaiko be zay satria zavatra efa mora kely izy mitady olona anankiray fotsiny ianao hoe tianao sy ankavady anao légalement dia vita ny tantara. Dia ny faharoa izay malaza be nefany koa mbola mampisy doute anaitsaitsika tsirairay avy ihany dia ilay diversity visa loterie zany na le hoe DV loterie. Io dia programme isa-taona izay ataon'ny fanjakana amerikana manomboka amin'ny voalohan'ny volana Oktobra herinandro na voalohana faharoan'ny volana Oktobra ka hatramin'ny herinandro voalohana faharoan'ny volana Novambra. Dia amin'io fotoana io no omeny antsika sokafan'zareo ho antsika tsirairay avy ny tranonkalin'zareo mba ahafahana mampiditra ny information ilain'zareo momba antsika zany. Dia rehefa mikatona iny dia tsy zavatra afaka ataontsika ntsony fa miandry ny volana May ny taona ho avy. Ohatran'ny hoe tamin'ny herintaona zany ny volana Oktobra sy Novambra lasa teo zany dia efa nikatona le izy fa miandry amin'ny volana May zany dia ohatran'izay ihany hoe herinandro voalohana faharoan'ny volana May no andefasany antsika communication hoe efa misokatra indray ilay site web afaka mijery ny anaranao ianao na voatsongona tsi. Dia le izy resaka tirage au sort le izy afaka ataonao isataona satria tsy m'enregistre ny anaran'olona izay efa niparticiper le izy fa mi-reset isataona satria ny année fiscale any États-Unis dia Oktobra ka hatramin'ny Septambra zany dia miverina 0 isa-taona zany io dia izay no mampatonga ny hoe ny anarana ianao zany afaka miparticiper isa-taona na efa nahazo ary ianao manatsofoka ny anaranao ao dia afaka miparticiper isa-taona foana ianao. Dia 55,000 visa isa-taona zany ny atotan'ny fanjakana amerikana ho an'io kategoriana visa io dia ny firenena tsirairay avy izay mandray anjara dia tsy mihoatra ny 7% ny
isan'ny olona zay voatsongo ao zany ny anarany, zany hoe resaka tyrannosaurus izy de zay mampatonga hoe afaka manao foantsika miankina bebe kokoa amin'ny chance zay mandalo io zany. De tiako tsindrina koa hoe tsy andoavam-bola ny fandraisana anjara amin'io diversity visa lottery io. Le faziny le fanatsofoana ny anaranao ka hatramin'le hoe voatsongo ny anaranao, izay no tsy andoavam-bola. Rehefa voatsongo ny anaranao de manomboka ny process rehetrarehetra ianao, mandeha ianao mitady ny médical anao rehetrarehetra, ny historique ny médical anao rehetrarehetra, de bulletin numéro 3 koa hoe efa nigadra ve anao sy ny tariny mila alainao zay de le izy mila olona efa manana baccalauréat farafaratsiny de mila maka an'izay diplôme zay koa. Raha tsy manana baccalauréat de mila asa zay mifandraika amin'ilay option omen'zareo hoe tiany kategoriana asa sy ny expérience na asa ilaina de mila mitady an'izay. Rehefa vita zay de mandefa ny dossier anao ianao any amin'ny KCC any Kentucky zay karakara ny resaka immigration io de zareo no mandefa ny dossier anao any amin'ny ambassade de manao entretien anao. Vita ny entretien de mandoha vola indray ianao amin'le fianao entretien sy ny fifandefasana an'ilay dossier any amin'ny KCC sy ny fitakin'jareo de vita ny entretien azonao le visa hoe andehanana amin'ny findramona ty États-Unis de ianao no mandoha vola amin'ny resaka billet d'avion fa tsy ny fanjakana américaine. De zay ny faharoa. Ny option fahatelo de arak'ilay niteneniko teo mety hety sy tsy hety amin'ny situation anao ny option fa anjaranao no mandray décision mety amiko ve sa tsy. Ny fahatelo de ny fangalana asylum, zany hoe manao réfugié aty États-Unis zany ianao. Ho an'ny cas Madagasikara de tsy de mety loatra le asylum satria nahoana any amintsika tsy de misy ady, tsy misy ady firy toy ny hoe any Soudan na any Kivu any RDC fa de Madagasikara mbola anisan'ny firenena hoe milamina raha resaka guerre civile zany sy ny tariny. Fa nefa kosa raha ohatra ka hoe hitanao ka azonao porofona hoe enjehan'ny olona ianao na enjehan'ny fanjakana io na enjehana organisation na enjehana groupena olona maromaro noho ny antony resaka criminel fa hoe ny basen'zareo de hoe resaka politika de afaka mangataka an'izay asylum zay anao. Fa ozy hoe somary sarotsarotra izay satria ny ady politika any Madagasikara mbola tsy tahaka ny any amin'ny firenena zay efa malaza ao Afrika. De zay ny fahatelo. De ny fahaefatra de tena hoe ho an'ireo ankizy zay mianatra aty États-Unis na koa hoe manao recherche aty États-Unis de misy an'ilay rehefa vita ny fianarana ninona ataonao na undergrad ny ataonao na masters ny ataonao na PhD ny ataonao de isaky ny mavita diplôme anankiray zany ianao de manana an'ilay antsoina hoe OPT de ny OPT ny fanalavana ny OPT de optional practical training zany. De io anisan'ny fomba anankiray omen'ny fanjakana amerikana an'ireo ankizy zay nianatra taty amin'ny université an'zareo mba hoe mampihatra ny zavatra nianarana. De amin'ny fotoanany OPT io tsy maintsy ilay zavatra nianaranao no asa ataonao. Ohatran'ny tenako zao nianatra relation internationale de niampy an'izay relation internationale zay de mbola ny supply chain management de ny zavatra ataoko am'izao ny asa ataoko am'izao de tena hoe mila mifandray am'ireo zavatra ireo zany. De satria le relation internationale tena vague be de afaka manao zavatra maro de
Le OPT misy karazany anankiroa de misy OPT ho an'ny filière rehetrarehetra de iny zany filière rehetrarehetra mahazo herintaona fa misy karazana filière mahazo 3 taona zany hoe ny olona rehetrarehetra zay nianatra te États-Unis zany mahazo herintaona fa ho an'ireto karazany reto de afaka mangataka fanalavana 2 taona ianao zany hoe ny OPT anao zany 3 taona de misy an'ilay antsoina hoe STEM degree. Ny STEM degree de ireo karazana filière zay ao anatin'ireto catégorie reto hoe science, technologia, engineering de math de raha ohatra ka zany filière anao ohatrany hoe agriculture, computer science, na ohatrany hoe médecine na ohatran'izany ny filière anao de manana an'izay option zay ianao hoe rehefa vita ny fianarana de miasa herintaona ianao de alavainao le izy de 3 taona de rehefa vita ary zay de inona koa mbola option na ianao miverina manohy mianatra na ianao mandray anjara amin'ilay atao hoe H1B de le H1B io no tena ataon'ny mpianatra rehefa tapitra ny OPT anjareo de H1B daholo no ataon'ny mpianatra. Le H1B de karazana visa anankiray mbola non-immigrant visa koa ny H1B mbola tsy hoe mifindra monina ianao amin'izay fotoana zay de io karazana visa raha io de manome anao 3 taona ka hatramin'ny 9 taona zany io de nefa koa le H1B de se basé amina système na loterie zany hoe mila mahita orinasa zay i-sponsorisé an'iny H1B anao iny ianao zany na ohatrany hoe entité na organisation zay te sponsorisé anao de manatsofoka anao ao amin'ilay fandraisana anjara amin'ilay loterie système. Misy somary exception kely amin'ny resaka H1B satria arakarak'ilay filière anao konko io de zay zany option anankiray de ny option farany le OPT sy le H1B teo zany natokana ho an'olona zay mianatra sy resaka diplôma zany no hitondrana zareo hoe hiasa amin'ny ty États-Unis zany de ny farany de misy karazana ataoko ao amin'ny comment ny première comment eo zany ny lien rehetrarehetra zay ahafahantsika mandalina kokoa ny zavatra resahako eto zany de ny farany ny option farany de misy an'le antsoina hoe employment based visa zany de fanafoezana anazy moa zany hoe EB catégorie zany de ny employment visa, ny employment based visa de misy catégorie anankitelo de alefako eo izy ny lien ny fanazavana andreo satria somary sarotsarotra ny anazavana anazy fa de hoe ny catégorie 1 de tena hoe milanao tena hoe reo visa reo zany aloha akoatran'ny EB3 EB3 mantsy misy ao satria ny EB1 EB2 EB3 mbola misy sous-catégorie kely de any amin'le EB3 misy ny sous-catégorie farany de tsy de ilaina fahaizana be ary tsy ilaina expérience fa mila mitady compagnie na société zay te i-recruter anao ianao de toroko antsika ny fombafomba fitadiavana an'izay rehefa any faraparan'ity vidéo ty fa reo ny karazany reo fa reo en général reo employment based visa reo de ny compagnie zay karakara an'ilay dossier anao de mila mana-profo amin'ny gouvernement américaine hoe tsy misy américaine mavita an'le asa afa-tsy ianao zany hoe process-ndreo zany de
eo amin'ny 2 taona ka hatramin'ny 46 mois eo zany, zany hoe 12 mois ka hatramin'ny 46 mois zany a ny processin'ireo, zany hoe mila fotoana be. De mila vola koa nefa satria ianao daholo no mandohan'ny fy rehetrarehetra, de arakarak'ilay compagnie izay mirecruter anao zany a no fy alohanao. De ahoana ary no ahafahana micontacta an'ireo compagnie ireo? Zavatra anankiroa no atoroko antsika hoe manana compte LinkedIn de manana compte Indeed. De reo anankiroa reo anisan'ny tena ampiasain'ny compagnie aty États-Unis mitady foreign nationals ozy izy filazan'ny olona misehatra ao amin'ny immigration anazy, zany hoe raha ohatra zany zareo hitady olona any ivelan'ny États-Unis de amin'ny alalan'ireo de mila atao tsara mihitsy ny profil ny expérience rehetrarehetra, ny skills rehetrarehetra sy ny hoe ny diplôma rehetrarehetra nananao de atsofoy amin'ireo daholo de misy option hoe amin'ireo site web anankiroa reo hoe karazana société tahakitahaka n'inona no tianao i-contact anao. Ny société esako am'izao zay mahatsara an'ilay système aty États-Unis hoe na de hoe vita ary ny fianarako de za nanao application be da be ny société zay nisako am'izao tsy nila nanao application tamin'ilay société fa zareo no mijery an'ny profil lako tany de aveo nandefa email tamiko de hoe mba tianay ho atao entretien anao satria mahaliana be anay ny profil anao sy ny parcours-nao sy ny expérience anao. De zay ny karazana option zay afaka andehanantsika miasa aty États-Unis na antsika efa mipetraka aty États-Unis amin'ny alalan'ny non-immigrant visa na antsika any amin'ny toerana hafa. De manasa antsika mba hizaran'ity vidéo ty sy mba hipartage ny page satria fanampiana ho an'ny mpiray tanindrazana zay te hivoatra amin'ny andavanandro zareo de mahazo toa ary de amin'ny manaraky an'izay.